faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fiadanan'ny tompo anjakazaka ao amin'ny tokantrano izay misy antsika tsiraray avy ao. Tonga eto indray hitondra ny tenin'Andriamanitra ary ampanetretena no hitondrako an'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa mialohan'izay aloha dia hijoro vavolombelona kely aho momba n'ity fitondrana tenin'Andriamanitra ity. Za moa zany rehefa tonga ny fotoana mety hanendren'ny tompon'andraikitra anahy hoe anjarako indray hitondra ny tenin'Andriamanitra dia efa mandindondindona anahy ihany le izy ary tafateny amin'ilay tompon'andraikitra foana hoe efa nandindona anahy mihitsy ny hoe ho voatondro indray aho hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izay nefany dia indraindray aho efa mahazo teny sy mahazo ny lohahevitra hoentina amin'ilay teny. Indraindray nefany aho tsy mahazo fa juste le hoe izy efa mandindindona na hoe efa hitondra teny indray ianao. Dia rehefa za tsy mahazo teny eo no eo iny tena hoe misy tena hoe fotoana hoe tena hoe efa hoe tombotra be zany efa tena hoe dernier moment zany zay aho vao mahazo an'le teny. Tena hoe isaorana ny tompo ny amin'ny fiasan'ny fanahy misy ato anatiny gropy tena hoe miasa amin'ny tsiraray avy ny fanahin'Andriamanitra satria tsy indre-pandeha fotsiny no ohatr'izay fa tena hoe matetika ary presque ary tena hoe indraindray une semaine fa mialohan'iny efa efa tena hoe mandindondindona indraindray zoro tena hoe voninahitra averina amin'i Jesosy satria tena hoe miasa tokoa ny fanahy masina ary fanahy ray tokoa no miasa ato anatin'ity gropy ity. Amen. Ndahoaritsika hivavaka alohan'ny hitondrana izay teny izay hivavaka tsika ary angataka ny fanahy masina indray izy indray no ampiteny eto indray hanendry ny lelako ary za tsy manana teny holazaina amintsika fa ny tompo manana teny dia tiako ianao tena hoe anomana sahady ny fo amam-pananao tena sokafo sahady ny fo amam-pananao niza maheno an'izao ihany koa dia mety ho anao izay maheno an'io teny io mihitsy ity teny ity ary mety ho fampatsiahivana ary mety ho fanairana ho anao izay maheno. Tsy tonga ho azy ny fahenona ho an'ity teny ity ary tsy kisendrasendra fa ny tompo te hiteny aminao. Amen. Andahoaritsika hivavaka. Aleluia. Raio rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra Jesosy misaotra anao indray ny amin'izao anio izao indray, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra Jesosy satria mbola nomenao an'izao fahafahan'izao indray ahafahako indray hitondra ny teninao izay rehetra miaino ihany koa misaotra anao ihany koa izay mbola nomenao fahafahana. Fa mialohan'izany Jesosy dia ifonako eto anatrehanao amin'izay rehetra tsy famendrehana nataoko. Henona dia na miteny izay ho voalazako eto nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia fa ifonako eto anatrehanao sahady izany. Ankehitriny any tompo dia angataka ilay hery ny fanahy masinao indray anindry ny lelako toy ny lelany efa mahay raha hitondra an'izao teny izao. Aoka ianao tompo hiasa fatratreto, aoka hiasa eto ny fanatrehanao, aoka hiasa eto ny fanahy masinao. Tianao reto vahoakanao izay miaino reto tompo malalo, tianao hampatsiahivina amin'ny alalan'ny teninao indray, tianao ho tairina indray, tianao tena hoe menao lesona indray. Fa aoka tompo ny fanahy masinao no hanenika eto ary ny teny izay ho lazaina eto dia apetrako eo am-pelatananao ary amin'ny anaranao no anatanterahako an'izany. Za tompo dia fitaovana fotsiny fa ianao no hiasa amin'ny teny rehetra izay ho avoaka eto indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ny teny izay hoentina ho antsika indray amin'ity androany ity raha ny lohahevitra nyity teny ity dia hoe inona no antenainao amin'izao fiainana izao? Mipetraka amiko sy mipetraka aminao izay fanontaniana izay. Inona no antenainao amin'izao fiainana izao? Dahoaritsika hamadika ny tenin'Andriamanitra avy hatrany
tiako ianao hamadika amin'ny baibolinao raha eo anoloanao baibolinao dia avatio ary manamarina zay lazaiko eto fa sao dia hoe zavatra tsy ato anatin'ny baiboly no lazaiko dia amariny ny baibolinao avateo ny baibolinao ato amin'ny salamo 39 dia ny andininy 7 sy 5 dia avy eo mitsambikina ery amin'ny 7 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ampafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho, indro efa nataonao vodivoam-pelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka aza. Dia andaontsika hitsambikina ery amin'ny 7 ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny inona no andrasako tompo? Inona no antenaiko? Amen. Araka an'izay teny izay dia hitantsika tsara fa eto hoe ampafantaro aho izy ny farako. Tena hoe ianao mihitsy izany mangataka amin'ny tompo hoe ampafantarina anao ny andro izay iainanao, ny hafaranao. Ary ao koa izy ho fantatro fa olon-kandalo aho. Ia, tena ho fantatrao mihitsy fa olon-kandalo ianao. Ho fantatrao mihitsy fa eto amin'izao tontolo izao ity tsy misy zavatra azo antenaina. Ny valiny dia tsisy zavatra azo antenainao eto. Eto olon-kandalo izao sy anao eto. Inona no andrasanao? Inona no andrasanao amin'izao tontolo izao ity? Miandry fafinaretana ve? Miandry harena ve? Miandry vola ve? Miandry fahasambarana ve? Inona no antenainao amin'izao tontolo izao ity? Inona? Anontanio ny tenanao. Anontanio ny tenanao. Hoe inona marina moa no antenainao? Misy zavatra antenainao ve amin'izao tontolo izao ity? Fa aiza nipetraka ny fanantenanao? Sa misy zavatra antenainao mihoatra n'izao tontolo izao ity? Mihoatra ny zavatra amin'izao tontolo izao ity? Inona no antenainao? Fantatrao fa olon-kandalo ianao. Tena hoe angatao amin'ny tompo hoe inona moa tompo? Ny tianao ataoko. Ny sitraponao tianao tanterahako amin'izao fiainana izao tontolo izao ity, amin'izao mbola velona izao. Mazava fa tsisy zavatra antenaintsika amin'izao tontolo izao ity. Tsisy na dia iray arany. Ao amin'i Jesosy ihany no misy ny fanantenana. Ao no misy zavatra antenainao. Ao amin'ny reriny ihany. Andao angetsika hijery tenin'Andriamanitra. Dia hijery tenin'Andriamanitra tsika ary Marka 13. Marka 13 31. Fakina ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Amen. Hitantsika amin'izany. Izany hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Izany hoe zavatra antenainao raha manantena zavatra amin'izao tontolo izao ity ianao. Tsarovy fa ho levona izany. Ny zavatra ilofosanao fatratra aranofo. Tsarovy fa ho levona. Izany akory tsy midika. Dia tsy asa tsony zany. Dia tsy hanamboatra trano tsony zany. Dia tsy hiteraka zany. Dia tsy hanambady zany. Izany tsy midika hoe tsy mahazo manao an'izany ianao. Fa zao tsy apetraka, tsy anakinana fo ny zavatry ny tany. Fa Jesosy irery ihany no anakin'ny fonao izato isan-jato. Satria fantatrao fa zavatra ho potika sy ho levona ary tsy ho isy ho antenaina. Araka ny teny voalaza teo amin'ny Marika teo.
Mazava nge ny tenin'Andriamanitra. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Raha voalaza ny amin'ny Jaona any, Andriamanitra dia teny, ny teny dia Andriamanitra. Tatsika amin'izany. Ka zao, aza kinao amin'ity zao tontolo zao ty ny fona ao, satria tsisy zavatra azo antenaina amin'ity zao tontolo zao ty. Tsisy zavatra azonao antenaina amin'izao tontolo zao ty, rahavavy, ranadahy, nizanizanao mandre an'izao teny zao. Ampatsiahanao indray ny tompo androany fa tsy misy zavatra azonao antenaina amin'ity zao tontolo izao ty. Da angetika mbola hijery ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 6 Matthieu 6 afa-dio ihany baibolinao dia manamarina ianao. Matthieu 6:19 fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mihary harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arifesina manimba sady misy mpangalatra manamy trano sy mangalatra, fa mihary harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na harefesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra. Amen. Aza mihary harena ho anareo ety an-tany. Tena marina nge ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy ianao hoe, dia ahoana zany? Dia tsy hitady vola, tsy anakarena zany. Ianao anie, tsy misy mandraranao hoe, dia mipetraha mahantra eo anao fa zao. Ny tenin'Andriamanitra mazava, satria raha tena diso fantatra miary an'ireny ianao dia any ny fonao. Raha miary an'izay arena zay ianao dia ahoana moa zany? Ny tsy arianao an'ilay harena, tsy misy animba, tsy ho lanin'ny kalalao, tsy hisy mpangalatra. Izany dia ilay fikatsahanao, ilay fanjakan'Andriamanitra. Ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Se iendreny fotsika dia lasa sampony fotsika izay. Ka raha atobanao any amin'ny arena, amin'ny filakarena diso tafahoatra loatra amin'ny fonao, tena hoe any amin'ny arena ao daholo ny fonao rehetrarehetra, tadidio fa efa Andriamanitra kelinao in'izay. Zay no mahatonga hoe tsy zavatra azontsika antenaina amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy atao andriny fotsika zany ny arenantsika, ny zavatra ananantsika, ny vadintsika, ny zanantsika. Zany akory tsy midika hoe aza tiavina, fa ataovy amin'Andriamanitra ny fonao ao reny tanteraka any amin'ny fonao. Satria tsisy zavatra azo antenaina. Donge ianao mbola hoentiko hijery tenin'Andriamanitra ndepandeha ato amin'ny Joba. Mino fa efa diso fantatrao loatra ty Joba ty. Joba toko voalohany teny andininy fa 1:20 fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maninona atao amin'ny 20-21 fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitsanga ny Joba ka nandriatra ny lambany ary nanaratra ny lohany, dia ny apoka tamin'ny tany ka niankohaka, sady nanao hoe, nitanjaka no nivoahako avy tany akibony neny ary mitanjaka no hiverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra. Isaorana ane ny anaran'i Jehova. Amen. Teto Joba dia tena natsampa an'izay ary nahatsiaro an'izay hoe
Nitanjaka ozy izy nivoahany tany Gibony eny ary mitanjaka ihany koa ny iverenako any. De ozy izy ana hoe mbola iverina any Gibony eny ihany koa zany izy de hitanjaka. Izay le hoe misy ny fahaterahana de misy ny fahafatesana. Tsy nitondra ninninina izy raha nivoaka tany anatin'ny Gibony reny. Izao sianao ihany koa de tahaka izay. Sa ianao nitondra lamban-jaza avy tany anatin'ny kibo tany? Sa ianao efa nanao complet hatramin'ny satroka ziska amin'ny bakirary kely niala avy tany Gibony mama tsika tsiraray avy tany? No manina taty ivelany zany, niboridana ianao, nahitanao daholo zay rehetra nanatrika ny fiterahana teo. Nitanjaka. Rehefa aveo ianao vao nasiana akanjo. Rehefa aveo vao niary arena vao nitady. De zao, rehefa tonga ny fotoana hodiana, de mitanjaka ihany koa. Tsy mitondra ninninina. Na ilamba iny entinao maty iny ange, zavatra potika iny de fa mitanjaka ianao zay rehefa rovotra ny lamba atao aminao rehefa tonga any am-pasana any. Mitanjaka ihany. Zany hoe tsy hitondra ninninina. Tsy hitondra ninninina izao sianao. Tsy hitondra arena. Tsy hitondra vola. Tsy hitondra trano. Tsy hitondra ninninina mihitsy izao sianao. Ka raha manantena zavatra amin'izao tontolo izao ty ianao de mety diso fanentenana ihany. Fa mbola fotoana mety izao. Antsina. Mba analanao ny fonao tanteraka amin'ny zavatra mety hoe ilofosanao io. Tena hoe iendriny fonao io. Fa zao, tsy zavatra antenaina amin'izao tontolo izao. Inona no antenainao amin'izao fiainana izao? Inona ny antenainao amin'izao fiainana izao? Samitsika mandinika. Hoe misy zavatra antenainao hoe amin'izao fiainana iainanao io, ianao miainana io. Misy zavatra antenainao hoe amin'ity fiainana ity, amin'io fiainana izay iainanao io. Amen. Farany. Avadio ny baibolinao any amin'ny farany any. Any amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 22, 12. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ahafainganao ary eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Misy ny fahaterahana, misy ny fahafatesana, misy ny fiandohana, misy ny fiafarana. Tadidio mandrakariva izay. Rahavavy, ranadà, niza, ianao maheno amin'ity androany ity, maheno an'izao feo izao. Tadidio mandrakariva. Indro sy afaingana, ozy ny tompo eto. Ary eto amiko ny famaliko. Mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Araka ny asany. Zay asa ataonao, zay zavatra nataonao ihany, no amalian'Andriamanitra anao. No hitsaran'Andriamanitra anao. Fa tsy ny zavatra ataonao no hitsaran'Andriamanitra anao, na ny zavatra nataon'ny mamanao no hitsaran'Andriamanitra anao, fa samy tompona andraikitra amin'ny tenany. Samy tompona andraikitra amin'ny tenany. Dia hozy ny tompo hoe, izaho no alfa sy omega, ny fiandohany sy fiafarany. Dia tadidio fa hisy farany izao fiainana izao. Raha nisy ny fiandohany dia tsy maintsy misy ny fiafarany. Tsy maintsy misy foana ny fiafarany zavatra ataonao anankiray. Tsy hisy zavatra tsisy fiafarany zany. Dia amin'izay fiafarany izay nefa ny andraisanao ny valiny. Ka zao. Aza manantena zavatra amin'izao tontolo izao ty.
aleo manantena ao amin'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy no ametraho ny fanantenanao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ho azonao antoka ny zavatra antenainao amin'i Jesosy. Ekeo izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia ho azonao antoka ny fiainanao, ny mombanao. Ao amin'irery ihany no misy antoka. Azonao ametrahana ny fitokisana. Fa amin'ity zao tontolo zao ity, tsy misy. Mbola fotoana mety zao rahavavy sy ranadahy. Ametrahanao ny antoka ao amin'i Jesosy. Apetrao amin'i Jesosy ny antokanao. Apetrao amin'i Jesosy ny fanantenanao. Ao reno amin'i Jesosy ny fiainanao. Satria ity zao tontolo zao ity dia ho potika sy ho levo. Ary Andriamanitra efa miteny hoe izao no alfa sy omega. Ny fiandohany sy ny fiafarany. Ka efa madiva ifaraparana mihitsy izao. Ka mbola tsy tary ianao. Raha izao ianao no ametraka ny antoka ao amin'i Jesosy. Anantena ny Jesosy. Raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao rahavavy ranadahy. Ekeo izy ho anjaka eo amin'ny fiainanao. Fa izao tontolo izao ity dia mamitaka. Aza variana misondriana amin'ny filana maro isan-karazany. Ny amin'ny vola, ny harena. Afaka tadiavinao zany fa kosa aza atao hiakiana amin'ny fo loatra. Amen. Mino aho fa nandray lesona ianao tanatin'izay teny izay. Ny tompo any ampitombo any apotsika tsiraray avy. Miverina amiko sy aminao indray ny fanontaniana hoe inona no antenainao amin'izao fiainana izao? Anjaranao mamaly an'izany any amin'i Jesosy. Mipetraka amiko sy mipetraka aminao zany. Hoe misy zavatra azonao antenaina ve eto? Raha ny amiko manokana aty amin'i Jesosy irery ihany no misy ny fanantenana. Ao irery ihany misy ny fanantenana sady tsy hamitaka ny tsy handainga. Ary misy ny fiainana dia fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Saotra ny tompo tamin'izay teny izay. Dao tsika hivavaka hisaotra azy indray. Halleluja. Raio zainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola tsy mitsahatra Jesosy misaotra anao indray raha mbola nomenao izay iteny izay. Mbola nomenao ihany koa fafana na fahako indray nampitany izay teninao teto izay indray. Mino aho tompo fa ianao no ampitombo izay teny izay any anatin'ny fony tsiraray avy. Niza nandrehany izay teny izay. Tompon'andraikitra ny amin'ny teny renesiny tsiraray avy. Ka ianao ne Jesosy nikasika ny fony tsiraray avy. Any amin'ny fony tsiraray avy ny toetra ny teny rehetra. Ka tsy anantena zavatra amin'izao tontolo izao ity. Satria tsy misy zavatra azona iantenaina. Ny volanay tsy azona iantenaina. Ny harenanay tsy azona iantenaina. Ny vadinay tsy azona iantenaina. Ny fanananay, ny tranonay, ny zanakay. Tsy zavatra azona antenaina fa ato aminao rery ihany Jesosy no misy ny fanantenana. Ato aminao rery ihany. Mino a Jesosy fa ianao anie ta manokana an'izay rehetra nandre ny teny teto androany. Ta io manokana. Misaotra Jesosy tamin'ny teninao. Misaotra tamin'ny fantsiana. Misaotra tamin'ny fananarana. Misaotra tamin'ny fampatsiahivana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Nanaovaka sy nanonana an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen.